Isorana ny tompo nanomezana antsika ny fotoana androany voninahitra ho azy irery ihany indrindra fa nanomezany fahafahana indray afaka hitondra ny teniny eto anaty antsika izany moa dia fitaovana ihany hitondra an'izany tsy mitsinona koa ny teny izay horesintsika dia mety teny fa rehetsika matetika izy ity nefa ny tsara amintsika ny teny averina ary ny ten'Andriamanitra koa dia mamy foana na impirerenefina izany teny izany dia tsy mba matsantra dia sokafa ny foamam-panahynao dia adinono mihitsy izany hoe raha vavikarola zany fa ilay miteny dia Jesosy Kristy tompo mpanjino adinono ianarako adinono momba rehetra fa ten'Andriamanitra izay hoentiny eto indray no enoy dia sokafa ny fonao sokafa ny saina mampanahynao fa teny amintsika indray Jesosy amin'ity androany ity alohan'izany rehetra izany dia mbola metraka eo am-pelantanan'ny tompo ihany ao izay hitondra ny teny efa nitondra mbavaka teo nefa mbola hivavaka ihany satria tenin'Andriamanitra no entiko eto. Aleloia. Ary iray masina tsara indrindra izay velona mandaka izay toetra ny an-danitro rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mbola misaotra sy mitery ary manome voninahitra sy mankalaza anao Jesosy satria mbola nenao zao ora sy fotoana izao indray afaka hitondra ny teninao Jesosy malalo anio raha hitondra an'izany teninao izany dia meo tompo ny lelan'ny efa mahay mba hitondra an'izany teninao izany aoka Jesosy tsy ho hita eto mihitsy ny tenako izay momba rehetrarehetra dia tsy ho hita eto Jesosy fa rehefa nahy masinao izay farotaka ao amiko indray no hiteny eto ary ianao no rehereto Jesosy malala ka sokafa ary ny foamam-panahinay andray ny teninao indray hoentinay hamakivaky an'ity tontolo andro anio ity ka mitenena Jesosy Kristy tompo fa miheno izay mpanomponao ary ianao mihitsy miasa feneto manan-tsefy feno Jesosy manan-tsefy feno amasino izay hitondra ny teninao satria masina loatra ny teninao sarobidy ny teninao Jesosy eo ka mila fahamasinana hitondra an'izany teninao izany oka tsy amin'ny fieritreretako na ny fahaizako amin'ny fahalalako amin'ny maha-olombelona mitondrako amin'ny teninao eto Jesosy fa amin'ny fanehoan'ny fanady ny fanamasina mihitsy no metraka ny teny rehetra atao mbavako indray ka hosory ary ny lelako Jesosy eo tendreo ny lelako ary hosory ny teny izay ho ampitako eto androany feno osy ny fanamasinao izany teny izany Jesosy ary rakofoko amin'ny ranao ka le ratsy mpangala teny dia tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana didiko tsy anakery amin'ny aran'i Jesosy izany na amin'ny saina na amin'ny tena na amin'ny fasamo an'izay izay anjaranay izay ary sisy alamaina izay rehetra mandray an'izany teninao izany voninahitra Jesosy Kristy tompo anao reziany hatramin'ny taloha indrindra ketsy miara-mandrak izay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Ia ty teny ty moa dia omaly tontolo ankony dia tatoatsay foana ilay teny verimberina foana dia ozy mantsany tompo manao hoe iny ary fandraso fa rehefa mitondra tenin'Andriamanitra dia izay indray ny sakafom-panao etiko izany amin'ny manaraka fieritreretako an'izay izany dia hoe rehefa izaho mitondra sakafom-panao amin'ny groupe C izany dia izaho moa miresaka aminy eny fa izay indray no etiko dia gaga nefa ny hariva rehefa nanokatra telefona dia nanjay mesazy hoe aiza tianao fotoana rapitso fa ianao mitondra sakafom-panahy dia hoe tena hoe tsara ny tompo fa zavatra efa nieritreretiko izany ay izany za teneny ity efa nomany ilay izy hoe hitondra sakafom-panahy ianao ka zao no entinao dia avy eo koa nefa ny eno ny sakafom-panahy ny fiadanana hoaly ny hariva dia misy tafiditra tao anatiny izay teny nomeny tompo anahy izy dia gaga izay satria efa izay no nomenao dia hoentiko ilay izy fa za matetika rehefa omeny tompo teny dia avelako ny teny omeny anay iny dia mitady teny hafa dia rehefa vela izy hoentiny ravavy hafa indray dia hoe tsy hivadika amin'izay izany fa izay teny izay no hoentiko eto androany dia ny teny vakiko izay nomeny tompo azy izany dia ataon'ny Genesis toko voalohany dia efa fantatsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany raha tsy mandray nareo dia mandefa mesazy kely dia amin'ny anaran'i Jesosy namakiko ny teny andiny voalohany ihany no vakiko dia hoany amin'izao koa tsika toko voalohany no anohizako an'izay tenin'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany Andriamanitra naharinanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy misindrika sady foana ary aizy na teo ambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano ary Andriamanitra miteny hoe misy mazava dia misy dia anisy mazava azafady fa kay hatramin'ny andiny fahatelo ilay izy
dia atao jaune indray tsika jaune toko voalohany izay efa fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay no hoentiko eto amintsika androany. Araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra no miteny ary raha asiana loha hevitra izany ny sakafo tanazy eo entsika androany dia ny hoe ny teny ny teny mahavelona sy ny teny mahafaty ihany koa io teny io. Eto moa dia hitantsika hoe tamin'ny tenin'Andriamanitra no namorona ny zavatra rehetrarehetra. Izay rehetra hita amin'ny masontsika izao dia Andriamanitra no namorona azy tamin'ny alalan'ny teny. Fantatsika efa Jesosy Kristy izay notsika dia tenin'Andriamanitra izy. Tamin'Andriamanitra iray izay namorona izao rehetrarehetra izao dia efa tao aminy Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy ilay namorona an'izao rehetrarehetra izao satria Jesosy ilay teny tonga nofa izay nonona tamintsika araka voalaza any amin'ny jaune voalohany manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ratsy Jesosy Kristy dia tsy azo izao rehetrarehetra izao ary izao rehetra izao dia asa ny tanan'Andriamanitra ary Jesosy rehefa nanao ny zavatra rehetra izy dia hita fa tsara avokoa ny zavatra rehetra araka izay voalaza atao amin'ny Genesis izany hoe ny zavatra rehetra nataony tanan'Andriamanitra izany dia tsy misy ratsy fa tsara fa amin'ny ankehitriny izao dia nataon'ny zanak'olombelona no mahatonga ny fiainana ratsy noho ny fisainana ratsy ny zanak'olombelona dia lasa ratsy ny fiainana ratsy herentsika dia tena hoe ratsy izay mandeha rehetra nanodina finahavanana dia ratsy avokoa nefa Andriamanitra tena nanao zavatra rehetra hitany fa tsara avokoa izany rehetrarehetra izany. Amen. Ia. Ary eto koa dia hitantsika hoe isika zanak'olombelona zafianao zao dia asa-tanan'Andriamanitra tsika. Izy no namolavolatsika tamin'ny teny namoronany atsika satria izy izy rehefa namolavolatsika tamin'ny tanimanga izy dia nanome fofinaina mahavelona fa amin'ny vavorona dia lasa olombelontsika dia lasa miteny lasa miresaka taminy manana fifandraisana aminy. Rehefa mandray an' Jesosy tsika eto amin'ny mandray fiainantsika dia teny satria tsy afaka hifanaiky mihitsy ny anankiroa raha tsy misy teny hifanekena atao. Matoa zany zafianao nanaiky anompo an'i Jesosy dia nanaiky tamin'ny vavantsika tsika hoe eny anompo anao mandra izay amin'ny androm-piainako rehetrarehetra ary ny teny izay naloko ny vavantsika iny dia iny teny iny dia efa voasoratra ao an-danitra. Izay rehefa aloko ny vavantsika dia voasoratra zany ka inona teny aloko ny vavantsika dia tsika zany mila hoe mitandrina ihany koa amin'ny teny izay ataontsika eo anatsihan'Andriamanitra zany. Inona teny ataontsika dia mila mandinika tsika fa tsy miteniteny foana satria indraindray mety hoe fahazarana fotsiny ianao manantona an' Jesosy mivavaka ianao dia miteniteny eo ianao nefany avy eo tsy tadidinao akory zavatra teneninao satria izay rehetra aloko ny vavantsika rehetra ireo dia enin'Andriamanitra. Ary fantatsika ihany koa fa rehefa tonga ny fitsarana dia ny tenitsika no entin'Andriamanitra hitsarana antsika izany hoe misy hery izany io teny io. Ary Jesosy ihany koa rehefa nanome antsika fahefana izy anitsaka maimboka sy mihena rano dia amin'ny alalan'ny teny izany satria zafianao raha ohatra hoe anjoka ny asan'ny devoly tsy maintsy miteny tsika miteny amin'ny feo mahery dia teny zany izay dia misy fahefana io hery io misy fahefana ao anatin'ny teny azafady ao anatin'ny teny izay aloko vavakantsika dia misy fahefana ao misy koa ny teny mahafaty io. Ny zavatra aloko ny vavanao dia mety hahafaty ny namanao amintsika olombelona indray aloha zany mandeha eto fa efa netikotetry ny hoe teny avy amin'Andriamanitra dia Andriamanitra tena nanao zavatra rehetra dia tsara. Ankehitriny kosa dia tsika eo anatsihan'Andriamanitra tsika olombelona eo anatsihan'ny namantsika ihany koa. Ny teny dia mandratra io ny teny ihany koa dia mamelona io avy aminao. Ohatra hoe miteny amin'olona zao entin'ny tompo hoe irany mandany ianao mipory amin'ireo olo-ry dia teny no entiko amin'iny. Amin'ny fotoana iny dia atao hoe teny mahavelona ilay izy raha ohatra ilay olona ka resy lahatra amin'ny teny izay aloko ny vavako nampitenenan'ny tompo
dia resy latsy n'olona iny dia mandray Jesosy Kristy ho tombo sy mpamondro fiainany dia fahavelomana ho an'olona iny zany ilay teny navoaka ny vavako. Misy kosa nefa ny teny mahamono ary tena mahafaty olona mihitsy satria ny famonoan'olona dia tsy amin'ny alalany hoe vonoana amin'ny antso na ohatran'izany fa ny teny io dia mamono satria indraindray olona efa mino indray taona zahako ny mbola tsy tena hoe miorina tsara ohatr'izao fa mbola zazazaza tamin'izany fa izay moa efa tsy amin'ny taloha efa hoe manompo antomy fa mbola tsy tena tao anatiny. Dia za moa zany araka ny tenin'ny pastera hoe ny vavao any ankonanao izy mba ho tonga hitondra fanahy ao amin'Andriamanitra. Anao tamin'izany mbola tena tsy fantatro ny amin'izany rehetrarehetra izany fa araka izay baiko atao amiko dia ataoko izany hoe zaza zany. Dia mivavaka hoe Jesosy mba atovy manompo anao mamako satria mamako tamin'izany fahavelomany tena hoe olona tsotsotoaka be izy. Dia mivavaka foana dia tonga ary ny andro iray dia ozy miteny mamako hoe andeha hiaraka anao hivavaka hiaraka anareo satria za tany amin'ny dazako tamin'izany. Dia netiko nanetiny hivavaka izy dia nanaiky tokoa izy fa hanolo teny ho an'i Jesosy kandro tsy haiko hoe indroa izy niaraka tamiko dia za ihany misy zavatra namaly be anazy zany dia tezitra tamiko izy hoe zaho sy hivavaka antsony satria ozy izy nataony za efa niova nefa ninao ozy izy nataony manao izay zavatra tsy zakako ihany zaho sy hivavaka antsony. Zay zao dia no ny amiko ihany za no nitarika ny vavaka mba hanompoana an'Andriamanitra nefa za ihany koa mbola namerin-dalana anazy dia nitonga fahafatesana taminy ary tsy mety mivavaka antsony mihitsy ny mamako mandra-pahafatany satria izay zavatra izay niraisiny tao am-pony ilay za le nanao tsinitsinina anazy dia niraisiny tao am-pony ilay izy dia lasa tsy mivavaka antsony izy dia lasa fahafatesana zany izay zavatra izay satria no ny amiko no natonga an'izay efa niova izy fa zany natonga azy izay miverin-dalana. Kosan'izany ihany koa zasainao eo amin'ny fiarahamonina isika dia efa natao hoe zanak'Andriamanitra ary efa zanak'Andriamanitra zany moa izay averina mazakazake zanak'Andriamanitra tsy atao hirahira fotsiny io fa misy vesatra misy tena hoe sarobidy zany hoe atao hoe zanak'Andriamanitra zany hitantsika hoe ny zanak'ireny raha eto tany dia zanak'ampanjaka zany dia tena misy ajany reny manan-kazy reny ajainy reny itsika indray nefa tsy itsika natao hoe ajainy olona fa itsika manaja ny raha itsika izay miantso atsika izay miteraka atsika dia ny ataotsika dia manao marina mandeha magnitsy eo anatrihan'ny mandrakariva satria zany ny fanomezantsika voninahitra n'ilay ray namorona atsika izany rehetrarehetra zany ihany koa ny fahatsarana izay hita eny amintsika satria hoy ny teny soratra masina manao hoe aoka ozy ny teniny itsika mba ho fianarana ho an'ny karaha ohatra hoe zazainao izay efa manana an' Jesosy ary zanak'Andriamanitra hoy isika sy ny olona rehetra izay manodidina antsika efa mpanompo an'Andriamanitra iny nefa ny teny alokon'ny vavantsika ary ny teny manjatra teny tsy fiteny ny olona na dia tsy mpiara-mivavaka ara fa ny olona satria ny olona dia mora mitsara ny olona tsy mpino dia mora mitsara ny olona mino fa ny teny alokon'ny vavanao ihany dia hitsaran'ny olona anao eto ambonin'ity tany ity ka itsika izany dia tena hoe mila mitandrina amin'ny teny izay alokon'ny vavantsika. Marina fa ozy ny teny tompo hoe mamela ny eloko ny namanao na koa hoe raha misy zavatra na disoaninao teo anaty namanao dia mandehana mifona aminy ianao dia avenao manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra fa zao raha misy fomba fitenena izay lakisiny miteny izao hoe alao misoroka ozy ny teny gasy zay tsy izay mitsaboka eto ihany koa dia afaka sorohana tsara ny teny alokon'ny vavantsika alohan'ny tenenantsika aloha dia aloha tena hoe mandinika tsara mandini tsara satria mety miteny alokon'ny vavanao iny efa tonga any anatin'ilay olona iny mankarary azy nefa ianao hiteny avy eo hoe mifona aminao satria tsy mety natao dia iny olona iny mety hoe tena mamela eloko izy fa efa mitondra ratsy ianao nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aiza aoka ozy izy nataontsika tsy hanafotoana fa niza zany manafotoana na dia ny ray amin'ny madinika indrindra rozy nataony dia efa azo ny valim-potiany ka tsika rehetra zany amin'ny teny alokon'ny vavantsika na eo anaty an'Andriamanitra na eo anaty amin'ny manodidina na eo anaty amin'ny miara-manompo dia ilaina zany hoe fandinihana zany
alohan'ny teny itsika rehetra satria mamono sady mamela arak'ilay par exemple efa netiko tamintsika teo dia itsika zany mila mandinika foana et lieu de hoe andratra olona dia ifona aloha tonga dia hoe mieritreritra mandinika avadibadika aloha hoe inona ary no tiako ambara ny anahy tena zavatra trampako rehefa mandre teny vao miteny anahy iny olona iny dia misy zavatra mitsamboatra be any anatiko any tonga dia mamaly dia avy eo valy teniko iny feverako iny fa manintsy an'ilay olona izay itenenako nefa ny valy teny izay ataoko iny kay manjatra amin'ilay olona indray dia avy eo za indray tonga saina hoe hoay Jesosy aika nandratra olona ilay teniko teo fa lazaiko fa manintsy azy kay teny mandratra kay ilay izy dia eo amin'izay fony nefa ilay olona efa lasa jamaso tamin'ilay teny nataoko efa nisy ratsa-po zany tao dia izany zany ny tena hoe ny tanànatsika tsirairay avy na izazy fiteny zao dia isan'izany tena hoe matetika ny fomba fiteniko mandratra ny olona manodidina anahy mbola tsy voafehako mihitsy io ka zany hoe mianatra mihitsy zany tsika ame an'izay teny zay satria misy fehany beda be mihitsy ao anatin'ny teny ka zany tsika andinika mandrakariva amin'izay teny alokon'ny vavatsika rehefa teny manao avy eo malalan'izany hoe isy ny ampiakarana ny vady-pakarina isy ny fampiakaram-bady ny zanak'ondry izay andro lehibe zany andro zany ho an'ny fiangonana dia izany nefa misy zavatra tsy maintsy arahantsika ao dia ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika tafatiotra amin'izany hoe vady ampiakarina izany dia mila mitandrina ny tenin'Andriamanitra atsika mila mankatony tenin'Andriamanitra atsika izay namatarana atsika hoe vady ampiakarina atsika ka raha ohatra hoe tsika miteny vady ampiakarina aza tsy mitandrina ny teniny atao ahoana ny laza fa vady ampiakarina ianao raha olona mpivady hoe ifampiakatra efa vita fifamofona mahita ny vadiny izy raha lehilahy izy satria Jesosy lehilahy lohan'ny lehilahy dia Jesosy Kristy mahita ny vadiny izy manao ohatra hoe mampirafy ohatra hoe efa vita famofona koa dia iny lehilahy iny vehivavy iny ratsy toetra manao izay zavatra tsy intéressé an'ilay raha lehilahy zany dia mino fa tsy amin'ny fampirafesana ihany koa dia ahafahan'ny lehilahy mandao vehivavy fa endriny maro raha ohatra ka hoe izy foana koa no mitory fitiavana manambitamby ilay raha vehivavy tsy hita mihitsiny tsy mba manambitamby tsy mba manome temamy mino fa tofoka zany raha lehilahy zany na izy andao an'ny vehivavy iny na izy hitady vehivavy hafa ho solony iny Jesosy Kristy dia amintsika ny teny izy fa tsika dia zanany tsika dia vadiny ampiakariny ary maro ny olona izay nantsony amin'izao fanompoana zao ka raha ny anankiray tsy manao ny sitrapony mbola miala nenina foana izy amin'izay miala nenina foana izy isan'andro ary miteny foana izy mananatra foana izy mitondra ny teny eny ambavan'ny mpanompony ary ihany koa miteny amin'ny alalan'ny teny ao amin'ny baiboly ihany koa mampanono fetintsika rehefa miteny Andriamanitra dia izany rehetra zany dia tenin'Andriamanitra avokoa zany amin'ny alalan'ny teny dia rehefa manaraka tsara an'izay tsika dia tena azo antoka hoe tsika ilay vady ampiakarina zany fa raha ohatra ka mbola manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika izay voarara araka ny baiboly nefa ataonao ihany ilay izy ka ianao miteny mieritreritra fa tsy manino zany zavatra kely io hiala amin'io rehefa avy eo dia aiza taraiky amin'izay fa ny teny Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao tamin'ny teny ary ny teny koa ny amaranana an'izao rehetra izao efa ny teny izy fa ifaran'izao tontolo izao levina ny simba dia tsy maintsy tanteraka zany tsy maintsy tsy misy zany ary tsy maintsy isy ohatra ny rehefa natanterahany zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany satria izy tonga teto nanatanteraka zavatra telo sisa ny andrasantsika ny fampiakarana dia ny fitoerana hoe paradisa rivotoana dia ny tany lantsavavao izay hitoerana mandrakizay ireo zavatra telo ireo ny andrasantsika kehitriny ary tsy maintsy tanteraka io ifaranan'izao rehetrarehetra izao Katsika zany mila tena hoe madio fo eo anatrehan'Andriamanitra na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika dia mila rahantsika foana ny tenin'Andriamanitra mba hatateraka atsika hoe vady ampiakarina izaho sy ianao fa tsy hoe irairaina fotsiny zany hoe vady ampiakarina zany fa misy teny ao dia io teny io no mamola vola io no mampiorina tsara atsika
io ihany koa no manadio atsika io tenin'Andriamanitra io ary ny tenitsika raha fiteniko ny rehetra milazaiko teo dia ny fitenitsika na eo anaty an'Andriamanitra na eo anaty ny mpiara-manompo na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fianakaviana na zanaka dia misy lanja ny teny avoaka ny vava ka oka zany tsika tena hoe andinika foana amin'izay teny aloky ny vavantsika zay dia rehefa miteny ka mivoady dia tanterao zay rehetra ny voadinao tamin'Andriamanitra tanterao zany fa tsitrany ny olony zay mivoady azy zay fa tsy matateraka ny voady zay nataony fa manjary mitondra ozona eo amin'ny fiainatsika ary tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra foana rehefa anao tsy matateraka ny voady ataonao mety eo iny fa misy zavatra tsy maintsy ataony aminao eo ahafantaranao hoe mivoady ianao nefa tsy natateraka azy ary aleo tsy mivoady ary tsy zay tsy manatanteraka fa ratsy ny hoe mivoady nefa tsy mahatanteraka ny dia rehefa miteny ny tompo hoe tsy azo atao zao dia azo atao mihitsy ninonina na ny madinika kely indrindra arany ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aleotsika tsy manao an'izay fa aleotsika hitoetra virijinina madio mandraka ariva eo anaty tompo hoe satria ny tompo tsy hampiakatra vehivavy efa maloto zany fa ny tompo izy masina indrindra mpanjaka tompo ahoana zany hoe mpanjaka mampiakabady zany hitantsika efa nahita ambony tany reny princesse reny rehefa mampiakabady ny prince dia tena hoe makotsikotsika sy madio sy tena hoe hitantsika zany hoe fahatsarana zany hita ambony tany ka mbola mihoatra lavitra noho izany ny fampiakaram-badiny zanak'ondry mila madio tsika ny akanjotsika diovina tsara tsika rehefa mahita mariazy dia akanjo fotsy nanaovan'ny vehivavy lava madio toy izany koa zasanao tsy akanjo hita maso fa akanjo ao anatsika satria ny fanjakan'Andriamanitra hozy Jesosy dia tsy eny ivelany sy misasio fa ao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra itsika tsy hoe hebehebe satria manana fahendrena dia hebehebe jero fa hoe madio fa virijiny madio ampiakarina fa ao anatsika io dia tsy tsika no manao an'io fa Andriamanitra ny fanahy masina no mitarika atsika hanao ny zavatra tsara foana eo anaty any dia mila mitoetra an'izay hoe madio zay satria tenin'Andriamanitra nefa miteny misy virijinina 5 endry dia misy virijinina 5 adala ny virijiny io izy ny tenin'ny Paoly ihany koa manao an'izao any amin'ny testamenta vaovany hoe efa natokako ho an'ny lehilahy iray ianareo izy toy ny virijiny madio dia tsika zany ilaina hoe madio io tsy fadiovana hoe zasanao efa samy miteraka sao dia mieritreritry hoe verina virijinina indray tsika ny fampiakarana dia hikantona fa ny fanahintsika ilay mahavirijinina tsika zany hoe virijinina zany madio tsy misy pentina zany tena hoe madio dia diovy loatsika hanadio tena foana isan'andro tandrina foana andinika foana amin'izay rehetra ataontsika satria ny tenin'Andriamanitra dia marina tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nolazain'ny tsindrimandrin'Andriamanitra na inona zany ka izy tsy hampiakatra olona tsy madio zany izy tsy ho tafiakatra ianao raha mbola maloto fa aleo zany dia izao raha mbola misy zavatra ataonao efa ao anatin'ny vaninandro farantsika ary tapoka ny even'ny tompo tsy ampilaza izy fa toy mpangalatra ozy izy ho avy toy mpangalatra izy so ianao mbola varimbarina eo hoe ataoko ihany ty aloha fa Jesosy mety mbola ho ela vao avy fa mbola hiandry an'ilay lehilahy anoty zay vao hiakatra misy mantsy miteny tena misaina an'izany hoe raha tsy tonga misy ilay lehilahy anoty tsy miakatra dia variana amin'iny izy hoe hiandry an'iny lehilahy anoty iny hita masina izy zany vao mety anadio ny lambany fa tandremy fa lehilahy anoty efa eto izy efa niandro zay ampiakarana ny tsy fantatsika hoe roviana ka zay ny ilaina hoe mila manadio tena foana tsika ny fianarana ataontsika dia averimberina teto foana moa zay nandrisan'ny herinandro fianarana ataontsika dia raisampotsika ny teny aloha tafahorina tsara le izy fa tsy hoe nona fotsiny dia zay tsy hoe fahazarana fotsiny dia zay sakafom-panandray dia nona dia amen na aleloia dia zay fa tena hoe ilaina ampitoerina ao anatsika le izy hitombo ary ihany koa avokatra be satria ilaina zany fitombony zany amin'ny ara-panahy
tena mangatany mihitsy ianao hitombo ara-panahy fa aiza manaikinaiky fotsiny hoe zay de zay fa mila fitomboana tsy maintsy mitombo tsika fa tsika zazakely vao tonga olo vao lasa olon-dehibe ka raha hoe zaza foana ianao eo amin'ny ara-panahy de aiza manaiky an'izany fa toloma eo anaty an' Jesosy mihitsy ampitomboiny ara-panahiko de hitanao fa izy ny ampitombo anao satria ozy ny tenin'ny soratra masina manao hoe tsinitsinina ozy izy Paoly apôstôly ny izay ozy izy izay manonjaka sy mamafy de tsinitsinina fa Jesosy Kristy ilay mampitombo ny tena izy fa tsika na mihaino ten'Andriamanitra arany tsy le olona no tsy miteny hoentin'olona iny tsy le hoe le olona miteny akory no mampitombo an'le vokatra ao anatintsika fa raha isitsika ny teny Jesosy manirakolona mampiteny olona mampiteny mpanompony izy de izy no mampitombo antsika de ilayntsika mihitsy fitomboana ara-panahy zay satria fantatsika fa efa akaiky ny fiavian'ny tompontsika izay amaranana izao rehetrarehetra zao de mba ho firijinina madio foana izasy ianao ilay vata-piakaran'i Jesosy Kristy tompo amen alleluia zay ary ny ten'Andriamanitra zay netiko de ny fanamasina ny ameno an'izay tsy voalazako teo na zay tsy renareo fa mino fa mba nisy niraisinareo ihany tamin'izay renareo teo de isorako an' Jesosy nanomezany ana fahafana nitondra an'izay sakafom-panan'izay de arivavaka tsika manasanao mihitsy mba hiarivavaka amiko na tsy afaka manokatra micro ianao de ndao sika hiarivavaka mba hitoetra ao anatsika izay tenin'Andriamanitra zay fa tsy nandalo fotsiny. Alleluia. Ry Jesosy Kristy tompo masina tsara indrindra zay velona mandrakizay ato anatinay ao anatin'ny tsirairay avy ary mitoetra any an-danitro mbola misaotra anao satria menao fotoana teto na afahako mitondra ny sakafom-panahy Jesosy eny fa na de teo ary ny fanapatapahana tsy fienoana ihany koa de mino sy manantena fa mifanamatsinao any Jesosy hoany amin'ny tsirairay avy ary ameno izay rehetra tsy reny na rehetra tsy voalazako teto mankasitraka anao indrindra Jesosy noho ny fahafahako mitondra an'izany teninao zany ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny teninao satria tena sambatra izay manana ny teninao fa raha tsy miteninao Jesosy tompo de tsy nahafantatra an'izany fandraka amin'ny lanitra zany izahay tsy nahafantatra izay hoe misy ny avy be raha tsy miavy amin'ny teninao tsy fantatra koa Jesosy hoe isy ny fiafaran'izao tontolo zao raha tsy miteninao ary tsy fantatra koa Jesosy hoe ianao no namorona ny tany sy ny lanitra zay rehetra ho aminy ary ny ranomasina zay rehetra ao anatiny raha tsy tamin'ny alalan'ny teninao zany araka ny teny izay noentiko teto Jesosy izay nampitondrainao de ny teny de misy hery misy fahefana ny teny izay aloko ny vavanay ary ny teny mahavelona ary ihany koa ny teny de mahafaty ny olona zay manodidina anay ka ampianaro ary izay Jesosy tompo mba hiandiny tena manjakariva amin'ny teny izay aloko ny vavanay na eo anatsianao zany na eo anatsian'ny mpiara-manompo na eo anatsian'ny ankonanay na manodidina anay Jesosy de mba ho teny fahendrena manjakariva tsy tem-pahendrena avy amin'ny mofo anefa fa ny tem-pahendrena avy amin'ny fanamasina Jesosy no entinay raha misy tompo manohana anay na matezitra anay amin'ny zavatra ataon'ny hafa de ampianaro izay Jesosy andefitra ary ampianaro koa izay Jesosy mba anadiny ny zavatra mety mandratra amin'ny fonay Jesosy malala satria fantatray fa olombelona nosy raha zahay ka tsy lozany izay hoe malahelo izay eto ambony tany raha mbola miaina eto de tsy maintsy miaina amin'izany alahelo zany fa kosa Jesosy mangataka aminao omeo anay tsirairay avy ny fo mora mamela ny fo mahay mandinika mandrakariva mba tena hoe ho virijiny madio eo anatrianao zay amin'ny andro izay vinao eny amin'ny raolanitra satria tsy amin'ny alalan'ny zavatra atao ihany Jesosy no mampentipentina ny akanjo-pananay fa na miteny aloko ny vavanay azy ka ampianaro zay Jesosy hosory ny oso ny fanamasinao ny vavanay hosory ny oso ny fanamasinao ny lelanay ka zay rehetra avoko ny vavanay tompo de mba ho zavatra tsara mamelombelona amin'ny fanahiny manodidina anay Jesosy hosory ny teny izay aloko ny vavanay mba ho tsara ary ataovy mahay mandinika izay amin'izay rehetra ataonay na inona misotra betsaka Jesosy Kristy voninahitra ny eo anao antsoaniko aloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay ary tendresana noentinao teto any Jesosy ho anay de tsy verina any aminao raha tsy matateraka an'izay naniranao azy ary tsy mpihem-panadiny izahay manitra tokana sady marina. Alleluia. Amen.